il ne se retirera pas. Natao zay menace rehetra makasika ny tena hoe raha no dia totanindrazana dia inona ny mety azo eny tena natao mihitsy ary mitetika rehetrarehetra zay ifofona ny ego fa indrindra ny zavatra tiako lazaina aminareo dia nataoko ny fomba rehetra mijery ny fomba hoe ahoana ny diko eto Madagasikara ary mijery ny ireo fomba nanaovana an'izay ary tsy tonga tao amin'ny aéroport Mora fa tonga tany amin'ny aéroport hafa zay nafahako tonga nafahako miaraka aminareo eto satria hoe tsy afaka avelako irery ny Madagasikara tsy afaka avelako irery ny vahoaka Madagasikara. N'olona kanosa no matahotra amin'ny tolona ary nefa zatra hazavana no matahotra ny maizina fa ity rehefa natomboka dia efa natombokontsika hatrany ary dia izay moa zany no tena andraisana an'ireo fanehoan-kevitra marobe naingitsika tany am-boalohany. Tany am-boalohany ny zavatra nresahana dia ny hoe niresaka momba ny herinaratra sy ny rano satria izay ny tena namahy antsika teto Madagasikara. Ny androntsika ny andro nanomboka tamin'ny faran'ny taona 420 nanao be mareny nampitondra dia rehefa indray tonga le hetsika dia zay izy vao namahy le lasa azo atao ihany zany ny azo namadihana anazy fotsiny dia tsotra raha tovina rivo santa ny amin'ny hoe le solika rehetrarehetra le natobaka tao anatin'le teleferika navaty any Anjirama zay ile ny teneniko teto ta voalohany hoe tokony natsahatra aloha io dia solika rehetrarehetra navaty any Anjirama satria zay mamaky avahoaka mba tsy isy doa raha tadidinareo tamin'izay ny teny mihitsy mba tsy isy do eto amin'ny tany sy ny firenena dia aloha makalesona dia tsy nieny mory zareo fa dia nanao be marenina dia io raha jerentsika zany zao ny tantara dia tsotra ny amin'ny hoe tsy misy tsony zany satria fa raha fa ny gouvernement efa tsisy tsony iza zany sisa zany neto raha joelandry nirina rery zany raha misy zany ny zavatra misy eo amin'ny sehatra maro isan-karazany eto amintsika rehefa aminona ny ataon'ny herim-pamiretany reny reo tsy mpitanao filaminana tsony indrindra fa ny jesisy zany zao sy ny fiziaina dia andrasana mpanao gazety ny fofona anareo ampabe maso raha vao tsy fofona ampabe maso nareo dia efa hitantsika le fampiresahana iny ny omaly dia miandry zany zay amin'le fofona anareo ampabe maso ny zavatra misy zany eto amintsika tsy le resaka mihitsy hoe tonga tany ny ray aman-dreny ampanahy dia ny vavaka dia tsy izay tsony nefa tsy antsony ne zao ny olana fa mitaky ny olona amin'le elanao ny zavatra navoakanao tao anatin'ny pejinao dia nitsotrany hoe nitondra mambavaka dia niara mivavaka fa inona le tsokevitra tao manaiky an'le nyteneniny venao hoe zao zay nge le zavatra le andrasan'le vahoaka mba tsy ampitrotra an'le vahoaka any amin'ny zavatra tsy tokony ho izy zay hitatsika fa ity hetsika ity nanomboka tamin'ny 2020 vola septambra dia hetsy vahoaka hitatsika igny mba tsisy mpanao politika teo fa nidina ny vahoaka ray ny hetsy vahoaka zany dia aiza le olona le miteny hoe tsy nisy vahoaka na resiptano filaminana aiza zao iny olona iny dia mbola misekoseko eto seroa tadimo azavatsara fa ianao bomba olona nitendreny ianao fa tsy nifidina nitendreny ianao ary efa nisotro ronono ianao tsy haiko aloha la ny ronono sotroinao na nitapoka rano hoe rano maloto kosa rano madio fa efa tamin'ny taona araka amin'ny 2020 nefa misotro ronono dia reo daholo ny promotion araka taminao manginana ery zareo tsisy miteny fa ianao rery misekoseko zanininy atsy amin'ny sehatra rehetra nefa ianao tsy zaninina akoriny ianao rery no miteniteny atsero ohatra ny titinina nefa ianao tsy titinina akoriny dia inona ny zavatra iseo raha pitso rafaka pitso rehefa hiala reo namanao rehetra izany tratrafara zay ngely izy jereo tsarany raha vao misy tovavy eo niaraka tamin'ny olona maromaro le olona le tena le mpifankaty aminy zany tsy nafantatra fa niaraka teny foana nefa le tovavy nanana sakaiza maromaro dia zay tratrafaran'io nge anao tsy maintsy hoe ino ny rain'le zaza dia zay tratrafarany amin'ity zavatra ity dia tsy maintsy zay zany dia andeha ho aiza dia zao dia mifona ampabe maso satria hitatsika zao zany fa mitombo le olona izay manao an'ilay hetsika io zao dia mangataka ny mpanakanto rehetra sy ny influenceur sy ny BDB reo tao mpamasoko reo tsy aro voatanisako leo mba meo ndray andro zay na eo amin'ny 13 mai na eo ambojatovo mazava anie
nareo manko rehefa le miresaka eo zao loatra le tonga eo le zay mizeda na tonga eo ny tsy haiko zay tonga eo de le fampiresaka de le tenen'lay mpanao hery famiretana de tsotra le am'le hoe rehefa tsy nahazo alalana nareo de ravao ka nareo ve na mialalany na mialalana ve nareo iza moa ny anaran'le préfet na mialalana anga nareo rehefa zay ingy le teneniko hoe raha na mialalana nareo jereo tsara le izy le etsika pasifika le ataon'le tanora tsy nisy zavatra mipika mihitsy nrary zareo le tena nitariky reo fa olona ny karamainareo no natonga an'ireny jereo tsara ho any sary za tsy amerina tantara fa raha ny sariny seo tamin'ny 7 sy ny 5 volana septambra taona 5 na ny nitarika na ninona mme vola nareo inge rehefa ohatra hoe tonga ny zavatra tsy maintsy ho tenena tanysainy eto daholo re nareo rehetrarehetra reny fantatra tsara mihitsy nye zany mazava be any vo tonga nge anao de tonga de teny anosy be mazava ny sary izavony teo de masy ragova be ny tanàna jereo tsara ny sary fanakaizy ireo naman'ireo de tokony matsapatena zany ianao fanakaiza ny olo tety ohatra ny tany tsy misy olona ty nefa nireo vahoaka maro be le reo le nikaramaina za zany eto de mitsotra ny na ny fanazavako na natobaka vola taky ninona renao de jereo le ary am'le an-taniny tsy misy volana ny ariarerany misy an'le fiarahameta an'lay olona le mitsinjara hoe tia ny rano tia ny sakafo atoandro tia ny anina oatra zao reny tena finiavan'le olona tena volaposy no afony ho an'ireo olona isaky ny fokontany jereo tsara fa misy efa fantatritsika le izy hoe rehefa misy an'le etsika de am'izao ora eriananiny zareo de eriananina sasany mitsinjara be debe izy reo tsy olona iray reo ary tsy fianakaviana iray fa olona samy hafa tanteraka reo matsapa ao anatin'le fiarahamonina hoe manohana an'le tolom-bahoaka ao anatin'izy ity averiko foana tolom-bahoaka io tolom-bahoaka no misy de am'izao fotoana izao izy rehefa nanao an'le paikady le mivory ny omaly satria natao andro fitsarana aloha ny maly de tsy ry zareo no ny antso fa ny firaisamonim-pirenena na mpanao politika ny syndicat ny mpianatra ny teny am'izay hoe anampy anareo izahay de iza re olona ny tratra farany rehefa mandeha mba hialana am'izay izao tadidimo zavatsara efa nisy foana teto rehefa nandahaly teto ny filoha frantsay iza moa le voalohany François Mitterrand tamin'ny andron'ny amiraly de jereo tao arinan'iny niongan'izy jereo ny tao arinan'iny niongan'izy rehefa nandahaly teto Jacques Chirac zay nandeha tamin'ny Forsoana nandeha tany Mahajanga ina nazo andravalmanina teto niongan'izy rehefa nandahaly teto iza moa le anankiray ry sandaratovinary tsy ao anatin'ny eritreritry indray de nisy fihetsiketsehana teo nataon'ny solombavam-bahoaka rehefa tadidiko eo de resahako de tamin'ny andron'ny filoham-pirenena rajonary mampiana hery marsial de iny le nitondranareo vatapaty teo iny izy nandahaly teto am'izay i Macron tamin'ny volana aprily de zao le zavatra misy zany hoe souvenir jereo foana ny tantara aloha tsy haiko aloha na fifandravatry zany na zavatra efa mipetraka hoe rehefa lalovan'izy ireo de efa fazanyjareo anina de nidika zay hoe miala satria le olona ny antyherany le am'izao fotoana izao i Sarkozy zay ianjaran'ny sazy 5 taona zany hoe de le olona le filoha am'izao fotoana izao le ao a Frantsa efa tsy mambahoaka ihany koa efa misy fihetsiketsehana be eo miala de eritrereto tsara ny teneniny izy ty le filoha le mpanohatry ty ndray i Jean-Luc tsy tadidiko ny toyany le hoe efa manao fandroahana ty a Frantsa ny vahoaka frantsay de mitovy am'izay tsisy valaka ny ao a Madagasikara zany hoe efa marefy tanteraka zany ao anatin'ilay sehatra reto olona ireto de rehefa marefo ao anatin'le izy de mifahatsapatena re olona mahatsapatena aloha rangah zay ametraka fialana mafy rangah ty tsotrany am'izay nge le zay le tena tafapetraka tsara le tombontsoa ambony no firenena nijerenareo izany hoe tsy mijery lafi-javatra hafa aza miandry an'le zavatra rehetrarehetra io potokitsika voanarina za zao rehefa mifampiresaka satria tam'izany raha tompoko lahy ibainina
sy andro concept de za de za maro kakomba tadiditsika tsara zay manko manana fikambanan'zay le tam'izany fotoana zany rehefa niaraka raha tompokolamo efa maty rehefa miresaka de hoe zao fa rehefa nisy ny 2009 be de be mifamaizana teto ny taky any ary mbola mifampiresahana inge ny omaly andro concept io satria izy mbola eo no hoe ny zavatra tam'ireny arany zoko marojoana tsy mbola nisy miviana taty aminay anany ariary arany de am'izao fotoana izao izy mampanantena an'le olona ny amin'ny hoe soloana daholy ny famaizana rehetra de isambola izy ao anatin'le banky de le banky ndray avy eo manao an'le atsojay am'lay lay efa pisitraka ao aminy satria tsy maintsy hiakatra ihany koa ny zanabola farananam-bola ianao de zao zany tsy mampaninona afaka mandefitra ny hoe barrier hoe azanaovana an'le vilaranga azy efa jereo le malagasy toatsika de afaka mandefitra ny lalana migodany hoe atsaharo aloha zany io zao ny teleferika azona tsahatra ihany fa le vola efa nitobaka tany volo de zao nareo mbola mampitobaka le vola ny misy fahataperany io hoe tsy hoe anana vola foana de avy eo nareo rehefa lasa mialatsiny iza moa zany nitratra farany eo reto olona le tsy afaka hiaraka aminao satria tadidio mazava tsara fa ny fiaramanidina ne voafetra nisany fa tsy hoe taxi be izy ty na taxi brosy de asina strapotin ary io any koa tsy ohatrany hoe taxi na taxi moto de siana de tonga fa tokony mametraka mazavy nareo ny amin'izay ary rehefa miresaka ihany keo za zao tena miandry mihitsy satria mba nisy namana tao anatin'lay izy hoe inona moa zany le tsoakevitra mivoaka tam'le niona tam'lay ray aman-dreny am-panahy sy izy le tsoakevitra mivoaka avao nisy firesahana avao te hoe tao anatin'izay ohatra ny anahiko hoe ianao mihitsy ny andriamato rajoelana efa fototry ny olana de tsara ngambana raha ohatra hoe mametra-pialana ianao mba isylle milamina ny ato tanàna nisy fehikevitra n'zany ve tao ohatra ny anahy fa zay natsona antso tamin'izy ireo zay teny mandraky tiny an'io maraina teo tsy mandray mandefa mesazy ny amin'ny hoe ty tsy haiko na diso koa ny larana men'le olona na inona fa tsisy valiny na hoe tena izy mihitsy fa izy koa nanao be marenina de zany zavatra rehetrarehetra zany mila lasa anatin'le tsikalapetraretan'le olona ny any hoe apetrako mazava ny fitsipika rehetra amin'ny fanatanterahana ny rafitra eto Madagasikara de tsotra de nzao de afaka atao tsara ny hoe efa nanao an'iny ianao hoe nisy fahadisoana lehibe teo aminay de ndravako ny gouvernemanta tsy le gouvernemanta raha misy natsonareo daholo ary reo olona zay mitarika reo ohatra hoe tsy asina mpanao politika efa le zay da sy ny mpanakanto ohatra hoe mandrafitra le gouvernemanta ohatra ny anahy io resahaka io le baiko nefa ny anao ihany zany hoe tsy miova zany le zavatra ao anatin'le izy tsisy miovy ao fa ny anatin'le fiovana mihitsy ny rehefa rava iny de ravatra amin'ny nitarika ihany koa hitatsika ingamba rehefa miteny ny mpitarika hoe ny zayn'zay da hoe miato aloha tsika amin'ny ty andro ny alaka misy faharon'ny volana oktobra ity de niato tsika